Iverina anatin'ny vaovao ara-tsosialy isika Notanterahana androny ny fanolorana ny fanadihadiana natao mikasika ny mponina maneran-tany izay niarahana tamin'ny FNUAP. Mitondra ny tatitra izay avy hatrany ireo tsiraikotiny ireny eo amin'ny sariny Stefana Razafy-Mandemby. Totosan'ny famoahana ny valin'ny fanadihadiana mahakasika ny mponina ho an'ny taona 2024 raha ho an'ny Madagasikara manokana, indrindra ny resaka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana dia tsy mbola misy atao amintsika ny lalàna mahakasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Tamin'ny taona 2007 no nisy izany ary dia mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra ampiarina amin'izao fotoana izao. Ny tsikaritra dia efa manomboka mitombo isa ireo mahafantatra ny mahakasika ny fiarovana sy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Araka ny fahafantarantsika tamin'ilay chiffre nivoaka teo zany dia ny besoin non satisfait mbola 19%. Izany hoe zany amin'ny vehivavy mitady amin'ny service efa tsy mahazo 19%, zany hoe mbola betsaka ihany zany zay. Ingan'izany zany le service misy mbola tsy tena tonga tanteraka amin'ny vehivavy rehetrarehetra lilan'ilay izy. Sakana zany, tsy hoe sakana moa zany fa zany hoe ezaka mbola atao dia hampanatona ny service amin'ireo vehivavy izay mila reo. Marina fa mety mbola misy koa ilay vehivavy tena hoe tsy mila mihitsy araka ny présentation natao teo zany hoe noho ny antony maro samihafa dia mbola hiteraka izy, misy opposition dia misy effort koa zany mbola atao mikasika an'ilay vehivavy izay meritreritra misy mbola tsy hampiasa izy zany. Fa misy ny vehivavy efa te hampiasa nefa mbola tsy manana accès amin'ilay service. Izay zany aloha anisan'ny ezaka anankiray tena nazasaina hoe laharam-pahamehana. Ny isan'ny olona eto an-toerana dia mbola tara ny fahalalan'ny olona ny fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana raha ny any amin'ny faritra no anisiteny. Ny eto an-drenivohitra ohatra no 530 isan-jaton'ireo mponina mahafantatra ny momba izany raha 720 isan-jato ny mponina fotsiny ny any amin'ny faritany tamin'ny taona 2024 sy 2025. Na izany aza nefa dia hita fa efa misy ny ezaka ary ny tanjony dia ny anana ny tsirairay safidy amin'ny isan'ny zaza teraka sy ny fotoana ahazoana azy.